Efa ndresaka amin'izay ihany sika dia tonga teny amin'ny fitsarana avy mba lalam-panondrainana amin'ny tamin'ity androandroany ity ny mpisolo vava ny solom-bavim-bahoaka mangataka ny fampiatoana amin'ny asany ny filoha Jonary Mampianina aminy ary dia matsapa ny tena ny fa tsy voaja ny zon'ny fiarovana ao anatin'izay raharaha izay rahantsika ny takim-pavaao. Mampiakapeo ireo mpisolo vavan'ireo député mitaky ny felan'ny filoham-pirenena Hery Jonary Mampianina raha ny fanazavana nentin'izy ireo tsy voaja ny zon'ny fiarovana ao anatin'ny raharaha fangatahana fametra-pelan'ny filoham-pirenena. Raha voavoarain'ny fitsarana ny fiarovan-tena ny Torino dia hanana ny fiarovana zony mangataka izany. 420 ora taorian'ny hipetrahan'ny fiarovan-tena filoham-pirenena dia tsy mbola voapita tamin'ireo mpisolo vava ampitolo ny antota taratasy mirakitra ny fiarovan-tena ny filoham-pirenena Hery Jonary Mampianina. Raha maly izahay no nametraka ny taratasy izay milaza lettre de constitution milaza fa izahay no mpiaro azy ireo. Maly ihany koa nahafantaranay fa nametraka ilay mémoire en défense ny eo anivon'ny présidence saingy androany izahay dia nangataka ny mba azo hatry ny maly azo an-tanana izany mba ahafahanay manomana sy mamaly izay mémoire en défense izay saingy hatramin'izao tsika miteny izao dia mbola tsy misy an'izany eto am-pelantananay ka izay no atsiana trindro kely fa tena tady ho voahitsakitsaka ilay zon'ny fiarovana satria raha ny lalàna amin'ny fean'ny paikady eo anivon'ny fitsarana rehetra dia zon'ny mpiaro mahazo an'izany taratasy izay mety ho fiarovana napetraky ny andaniny ary tena anisan'ny principe ngeza be indrindra ny principe du droit de la défense ny principe du contradictoire izay moa zava-misy eo no ihany nahazo n'izay communication izay izahay. Tsy fisian'le communication aty aminay nge mampieritreritra hoe inona ny antony hitazomana an'izy irabeo lasa eritreritra zany zay io rehefa any amin'ny fitsarana zany mametraka taratasy ny mpiady anankiray eo ny eo ihany dia azo raisina mba tsy hisiany hoe fanovana ve sanatria any anatiny any fa lasa mampieritreritra le izy. Mikasika manokana amin'ny fitorian'ny solom-bavim-bahoaka dia milaza ny mpisolo vava azy ireo fa efa miditra amin'ny votoatinady ny raharaha fangatahana fametra-pelana ny filoham-pirenena. Resaka recevabilité an'ilay requête efa tsy diskutena intsony satria raha amin'ny fombafomba nady au niveauan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana rehefa vao misy ny échange de conclusion entre ny parti dia efa tsy resahana intsony zany recevabilité an'ilay requête fa mitombona tsara zany hoe ireo isan'ireo député lazaina etsehono miovaova dia tsy nanao sinia an'ilay requête rehetra efa tafapetraka somatsara eto anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny requête ary recevable tsara araky ny lalàna misy moa zany. Manaraka izany efa tsy efa any amin'ny votonatinady zany no resahana raha pitso moa voalaza teo fa hoe efa nahazo avizy hoe misy audience privée entre ny haut conseiller sy ny président ny HCC dia zany hoe à partir an'izay zany zareo no ame communication anay azonay ihany le communication fa zany hoe raha ny tena izy raha le eo amin'le droit de la défense tokony eo ny eo à partir nametranay omaly ta 15h40 an'le lettre de constitution avec demande de communication moa zay mifilaza azy amin'ny teny baiko dia efa tokony azonay le communication nefa tsy azonay izy hatramin'izao fa raha pitsony zay verina à 15h no azonay à partir an'io moa courir le délai hoe 15 jours indray zay mamaly na ametraka an'le efa mametraka an'le demande na observation orale moa zay zany hoe lasa audience publique le izy à partir ny hoe misy mpisolo vava voapetraka ara-dalàna ao anatiny mametraka ara-dalàna ny lettre de constitution ao anatin'le dossier. Arak'izany isan'ny fotom-pitsarana andinian'ny mpikambana eo anivon'ny HCC ny raharaha fangatahana fametra-pelan'ny filoham-pirenena raha pitsy 4 jona 2024.